zay soloanay tena zay manatrika tona amin'ny fahatongavanao mitsidika faharoa indroa angambany ato anatiny enimbolana voalohany matoa misy izany dia fitiavana marina fa nasaitsika izy nefa sy nandà satria anome voninahitra sy olombavamboakanareo sy ireo olomboafidy sy olomboatendry ato amin'ny fakany Mahajanga. Somary ao tany lela satria somary malahelo ao tena marimarina kokoa satria tsy neritseretiko hoe mbo misy hametaky samboadiko zany. Ny andro nametako samboadiko zay niantsoko niboaka ny Mahajanga tsy nahazo niboaka an-trano miaramila polisy zandaro no ny odidina an-trano fonenako tsy vitanay zany satria tratrany ampizay zahay mbola nisy jabona teto amin'ny firenena ka ankafaliana nisorako anao andriamatao filoha sy ireo mpanolotsaina avo sy boaka malagasy rehetra nitolona ho fanafahana ny firenenantsika ity. Maro amitsika amin'izao fotoana izao no resy lahatra amin'ny fanavaozana ny firenentsika, ny fanovana zay hoentiny fitondram-panjakana nefa kosa na izany na tsy zany misy ireo miny amikipy, misy ireo zay tsy manaiky miezaka vita nandritra ny fotoana foy. Lazaiko zay satria tsy mipetraka reo andro aman'alina manao fomba rehetra tsy ampaonga ny fanovana zay apetraka amin'ny firenenantsika. Eketsika ve zany? Eketsika ve ho simbakindreo ny fanovana? Tsy vitany mikatsaka an'izay fanakorontanana zay izy reo fa mikatsaka ihany ny anofona ny ainy filoham-pirenenantsika. Tsy ekena izany ary sika rehetra andao anampy ny filohantsika iaro azy anoro azy mba tsy konkohatra amin'ny lalana zay alena. Tsy mora satria rehefa misy zay zavatra ohatran'izay dia misy mandray foana hoe sinema io. Tsy vosambany amin'ny tantaram-pirenenantsika no misy izany famonona filoham-pirenena zany fa nisy tamin'ny fotoana nitondrany kolonely Ratsimandrava tamin'ny taona 1970. Sinema zany zavatra nisy marina io ary tsy ndraiky tsy ndroa misy an'olom-panjakana ambony zay maty amin'ny fomba tsy mazavazava amin'ny alalany empoisonnement. Dia dikan'izay mila mitandrina isika amin'izany zavatra rehetra izany mba tsy ho hanenenantsika rehetra. Tsy misy sinema eto tompo, tena misy ny fanakorontanana ary zay zavatra zay no joroantsika rehetra hoe tsy azo ekena izany. Misy miresaka hoe tsisy fanovana hoe marina zany? Tsy miova karakory. Tsika taloha teo 16 heures de temps mandeha Antananarivo ale fotsiny nefa izy amizao fa 10 heures de temps. Raha vita baketo jusqu'à Ambogna Manesy miverina 8 heures de temps 7 heures de temps mahazenga Antananarivo. Fa tsisy fanovana zany tao anatiny 7 volana no nisian'izay ezaka zay. Zaho tsy resaka zavatra maro fa zao matoky tsika rehetrarehetra zao zay nandeha bazary mahalala fa midina vidiny vary. Nidina vidiny vary sa tsy nidina?
Manzato Marine, Manzato vare. Misy koa miresaky fa hoe mitotonga ny ekonomisika. Akory mahinoako an'izao tamin'ny fitondrana normaly euro raiky 5,000 mahery. Amintsika miresaky zao 4,000 mahery ane euro raiky. Ka dikan'izay mahazo aina miariaritsika. Matanjaky zany miatsara, miasalama, miasitrana ny fiariantsika. Raha mitoy io nazy be kritika andafy reo andeha ody a Madagasikara aty. Satria jaly ny fetrandro andafy agny. Fa lafa mandroso firenena tsika mody aty reo. Ka tsy haiko ny anafina an'ireo zavatra ezaka lehibe zay ataon'ny fitondram-panjakana amizao. Izay maro no mamily azy amin'ny zavatra tsy misy. Kanefa kosa eto zay andeha matao filoha voaka malagasy rehetrarehetra zay efa tonga saina tamin'ny alalan'ny torina zay natao zay nitaka ny resaka jiro sy rano ny atomboany zay presque efa voavaha amina eto. Misy délestage ao sa tsisy? Fa tsy zay moa fiovana ao? Miova tsika dikan'izay. Rano sy satavela monsieur le président. Nefa ministre an-drano fa teto fa hisy forage atao zany amin'ireo quartier zay sahirana amina eto. Nefa koa misy ny projet zay avy amin'ny Banque mondiale zay ho atao tsy ho ela hamaha ny olan-drano eto atapo-tanànan'ny Mahajanga sy ny manodidina. Ny raha nandrasan'ny boka malagasy koa andeha matao filoha dia ny resaka fanovana rafitra. Eto tsika iresaka e. Eto tsika iresaka e. Député-nareo tato ato niatriky fandotoa fagnenjeha fa hoe mpampiady foko hoe. Marina moa raha zany? Misy raha zay? Ino moa raha tsy tiavanareo ny député? Tsy nareo tsy tia azy, matoa zao ny filinareo tianareo. Matoa ny filinareo atokisanareo. Fa anisan'ny raha nitakiany vahoaka malagasy manerana ny nosy fanovana rafitra. Ka rafitra tian'ny député-nareo ane hainareo? Hainay. Ambaraonareo koa? Hainay. Ambaraonareo? Ino zay? Decentralisation. Eka, zaho niady mafy misy an'izany province autonome zany. Nefa tsy tian'ny gasy nareo. Fa tiandreo etat fédéral ireo. Fa zao alohan'ny anozako resaky zao e. Bakeo zao mitany anao le matao filoha satria zaha io hilitsy agnatin'ny concertation tsy ho ela. Ka gasy io fa misy safidy. Alohan'ny hametrako an'izay question zay mba hampadio fo ny vahoaka malagasy. Tiako hipetraka agnatin'ny fonareo. Tiako hipetraka agnatin'ny sainareo. Tsy mana eritreritra hampiady ny malagasy nisy olom-bahoaka ny Madagasikara. Tsy vitan'izay filoha lefitra ny antenimieram-pirenena agnatin'ny province tsika. Fa nareo fanontaniako eto zay tianareo arahy tsika proposition tsika fa ataontsika prochainement eto. Misy raha roa e nareo ka miatsara velatsy e. Misy atao hoe état unitaire. Kifidy tsika eo fa memeky sohapa avao nareo. Ny atao hoe état unitaire dia ny fanagnatsika iaby manerana Madagasikara eo apetraky tsika Antananarivo ao. Bakeo tsika mangataka azy. Ekenareo? Atsangano koa tagna zay magneky an'izay eto. Raiky, roy, telo, efatsy, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Misy koa atao hoe état fédéral zay. Zany hoe misy fanjakana roy, telo, na efatsy, na dimy, na enina. Fa nefa mahaleo tena tanteraky amin'ny fagnandesan'ny faritsy misy azy na firenena misy azy izy tsy mangataky. Tianareo zay? Atsanganonareo tagnan'olo zay tia azy? Atsangano fa tsy hitako. Atago agnambo.
nataoko raha zay exprès androany hahezan'olo zay magnaraky fa hoe zay mitaky fahaleovan-tena isam-paritsy dia hoe mpampiaky foko sy marina zany fa gasy fa leo fahantrana mila fanovana dikan'izay tianareo fanovana mandraisa anjara amin'ny concertation nationale tsika ianareo ray aman-dreny ara-pinasy ara-jaja ianareo talenta bileta sy talenparta rehetra ianareo olo manakaja sy vity sy miaramila sy lara-bonahitra ary ny toerana misy anareo avy ianareo mpanao gazety avy miaina vaky jery ianareo vahoaka malagasy tsy akanavaka monina eto Mahajanga manao akory aby tonga eto izahay androany mijoro eto amin'ny lohanareo niatony joroka eto androany anatsehany filohan'ny fanavaozana dia ilaza aminareo ny marina ny tena hanambaranareo ny famarina fa ny zavatra nisy eto amin'ny firenena tia dia ny rafitra namotoka any malagasy fa mahafiloana temeram-pirenena ny tena mahasolombavambaoaka dia didinina lampanorenana androany hanao tatsa zay vitany fitondram-panjakana zay tarihiny kolonely Andrianirina Mikael raha diso tatitra ataoko aminareo androany toy zaho mijoro eto miaraka amin'reto solombavambaoaka reto raha misy diso mitatitra ataoko aminareo afaka mitorabato ahy ny vahoaka eto Mahajanga androany fa hanambara aminareo aho tao anatin'ny 7 vola mijorono zao fitondrana ny fanavaozana izao zavatry natao tamitsika vahoaka malagasy rehetra ka raha misy diso afaka mitorabato amin'ny siteny androany satria mijoro eto ny tenako androany hanao tatitra aminareo akoatsy fanaraha-maso zay ataonay dia tsy maintsy mametsaka koa izahay hoe ino koa ty raha vita hambara aminareo malagasy voalohany tatitra ataoko aminareo androany raha diso toy toroanareo vato aho ny mpiasa-panjakana rehetra avery ny mpiasa-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara dia natombo ny karamany 14% diso samary raha diso toroanareo vato sy teny bravo Naouda mireharehanao zahay baka timoany fa mitsangana nareo olo-vady ideka mavoasika to milasy tombodango mafinate 14% sonoto 14% maro zay 14% zay raha natao calcul kadikady tsotsotra io a vary tapagony ho an'ny mpiasa rehetra manerana ny Madagasikara no nomena azy tao anatiny zay nazahoana zay zavatra zay raha diso zay afaka mitorabato fantanina petako amitsika niantony nanongana fitondrana teo aloha nandosirany raikalahy iny any Dubai dia resaka délestage misy délestage va sa tsy misy zay no anambarako hoe miasa ny gouvernement misy kabara ataoko bakeo hoe bananao eza ny fitondram-panjakana nampihena ny délestage ka ambarako ijoroko eto ho fatapoko ho fatapirenena ho fata vahoaka malagasy rehetra sy akanavaka fa manomboka ny hena ny délestage manera Madagasikara miasa izahay fantatray fa resaka teknika ny problème ao iza moa naran-tanàna iny any Dego fa nampiantso izahay satria izahay koa nomena lampanyorena fa efana hiantso ny gouvernementa mba hamaly fantanina izay apetraka vahoaka maheno ahy ianareo any Dego fa efa miasa ny gouvernementa fa nantsoiny ahy
Ministry ny Angovo hanazava amin'io vahoaka malagasy ary fotoana fohy hovaovaka koa niany. Zavatra faharoa dia zao. Orinasa malagasy maro no miasa lalana manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fifaliana ho akoho no manambara fa ny route nationale rehetra manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa amboarina ary mahazo tombony amin'izany ianareo eto Mahajanga raha miala eto izy ve-panjay firera eto fa avy Antananarivo any inanikio 10 heures taloha firera diso va raha volany ve-panjay Samarina taloha 16 heures. Asania zay Asa Mikael asany gouvernemanta zay ary andraiky sinainy manambara azy satria misy olo milaza hoe filona eto Meram-pirenena io manao ny asany exécutif sanatria lalam-panorenana no miteny aminao hoe ambarao zay manao tatitra aminareo vahoaka ianareo no patronay tsy maintsy manao tatitra aminareo zahay eto koa ho antsika mpiasam-panjakana ia mpiasam-panjakana manera Madagasikara tsy nahazo prime tamin'ny fin d'année teo misika rehetra manera Madagasikara dia nahazo prime miasa na odanay ty iteka mafoa tsika tompolasy tombovavy RN7 rainy mbo tsy vita soa hainareo ty fa natany malalaky soa ao zay mitatra ataoko manaraka koa dia zao ho atsika tanora iaby toy mbo volavolaina ao fa afaka atako tatsy ho anareo mpianatsy université rehetra manera Madagasikara fa manomboka mandinika an'io zahay amin'ny loi de finance manaraky fa hatombo ny bourse tompolasy tombovavy tsy reko atoy hatombo ny bourse tompolasy tombovavy fa miresaka mpianatra avao tsika fa miresaka mpianatra manao tatitra aminareo ao androany fa ny université rehetra manera Madagasikara tombo dia nomena ziro panneau solaire manera Madagasikara zay ny vitany izao fanjakana fanavaozana izao zay tariny Coronelia Rangenirina Maiker hainareo mahitsy dika natao hoe Mikael zao araka anjely isarary foko moa lefa mivolan'izay ao fa avaty système politique raha toy zaho olo mpampianatsy ka tiako avao manazava an'izay dika Mikael zao roa rozy araka anjely ao raiky Gabriel mpitondra ny hafatr'Andriamanitra raiky Mikael zao dia miaramila an'Andriamanitra zay fa sana miaramila naody eto io zay ka za eto androany mijoro eto anatsianareo ary mijoro eto anatsianao ao président androany fa tsy misy averiko indray tsy misy développement zany aleoko atsika tsy hifandaina fa zay nampijano vahoaka malagasy rehetra zay nahatonga atsika tsy anasa zay nahatonga ny lalanareo potika io zay nahatonga fahasalamana potika fa tsy misy développement zany tsy hifandainga isika eto androany ary ijoroko eo zay tsy misy développement raha tsy misy fitsinjaram-pahefana tompolasy tombovavy omeo ny fata rehetra tompolasy tombovavy ny fahefana atombo baka amin'ny commune any fa ho hitatsika eto hoe tsy hisy développement eto ary hitako miasa naoda io ary zahay ambarako eto anatsianareo mpanao gazety iaby eto anatsianareo vahoaka tsy akanava ny Mahajanga androany ambarako eto androany
fa raha tsy vita lalàna ny fitsinjaram-pahefana io what happened raha tsy vita lalàna fitsinjaram-pahefana io tsy tampitsy ny fivorinay tompo lasy tompo vavy fa mitena anareo exécutif zahay ary isika solom-bava-bahoaka tsy hijano raha tsy vitatsika lalàna fitsinjaram-pahefanao ho hita tsy ampandrosany Madagasikara zao tompo lasy tompo vavy farany de zao sisy développement zao aza mifamitaketo tsika fa misy vondron'olo maromaro eto Madagasikara na any ivelany tia mpisaraka ny malagasy samy malagasy, tia mpiady malagasy samy malagasy. Ambarako hoe tsy misy développement raha tsy mitambatra ny malagasy rehetra. Ka manomboka androany naoda andreo mato président atambary ny malagasy rehetra manerana Madagasikara fa tsy izy développement raha tsy mitambatra ny malagasy. Misy olona tampisaraka atsika, raha misy olana eto amin'ity firenena ity hampisaraka ny malagasy samy malagasy, sarotra ny hampandrosatsika. Ka manomboka androany mba tsy hisy intsony miteny manao hoe zahay avy any amin'ny faritra, na zahay avy amin'ny fivoantany, na zahay karany, na zahay vazaha, na zahay sinoa, na zahay avy any andafy, na zahay diaspora. Fa isika rehetra tompo lasy tompo vavy de malagasy isika, ary ekeko iray ihany isika, ary foin'Andriamanitra ho nosy iray Madagasikara, ary nomeny teny iray ifandraisantsika rehetra ka aoka hitambatra atsika hanoana ity fanavozana ity, fa izay no antoka hampandrosatsika tompo lasy tompo vavy. Tonga maro androany itsika rehetra olom-panjakana sy olom-boafidy ety fotony tompo lasy tompo vavy salama be. Ny voalohany teny tsy ataoko lavaka bary ty fa kapisamvolta ny anay fa mafana, tsy ataoko lava manjary mijotso fa mitady oaoa koa nareo ka ataoko malakilaky. Sa manao akory? Alohan'ny anonizako azy mitera alfabety moa. Eto avao hitako mitera. Atsary amin'ny tribune rehetra hitako miterako mihitsy. Faly zay makasitraka satria niporofonareo resaky nataony Andriamatoa filohany ateny maira-pirenena teo a dia ny fifankatiavatsika samy malagasy tsy mifanavaka fa natambatra tanatiny nosy anankiray. Tsy miresaka rafitra aho eo a fa fitiavatsika samy malagasy amin'ny maharay antsika izany. Ny teny voalohany ataoko a dia ny fisaorako atsika. Raha mijery hira teo aho, hira izy moa mama izy izy teo mama tsololo. Ny raha hitako voalohany teo a dia le fomban-draza. Zay ny resaka voalohany ataoko ato. Miverina andoharanontsika raha te handroso. Tiavo kolotsain-drazatsika io. Mandrisika aho toy ny nataoko tamin'ny fandriana tamin'ny sabotsy, mandrisika atsika voalohany mpiasam-panjakana aloha mba hanao akanjo gasy amin'ny 20 jona ho avy zao. Avelao an'ilay costara io amin'ny 26 juin. Mety zay sa tsy mety? Zay ka, le malagasy mila voakitsika. Tsika malagasy manakarena kolotsaitsika io, haretsika io aboabo. Ka megna tsy manao an'io. Zay le hitako teo, kolotsaina malagasy. Manaraka an'izay a, ny antondiako aty
voalohany indrindra dia ny hanao fety aloha miaraka amin'ny vahoaka ny Mahajanga satria androany fety lundi de Pentecôte androany hanao fety miaraka amin'ny vahoaka ny Mahajanga. Manaraka an'izay dia hitokana fotodrafitrasa vitsivitsy dia trano ao amin'ny faculté de médecine zay fanofanana mpitsabo mpanampy ifirpa ny anarany eny Androva. Manaraka an'izay rapito zahay hitsidika ny mpianatry ny université azy amin'ny anaran'ny toerana Ambondro hitsidika ny mpianatry université zahay rapito maraina satria misy wifi gratuit tsy andoavam-bola atolotsinay mpianatra eny. Manaraka an'izay dia no fitsinjaram-pahefana zay miezaka mandrositsika kelikelytsika dia hanolotra ordinateur ho an'ny birao mpanjakana eto Mahajanga miisa 100. Zay anisan'ny hoentinay rapitso. Ary ny zava-dehibe indrindra dia ny famerenanay an'ireny atao hoe domaine provincial reny tany zany ho amintsika vahoaka malagasy. Zany hoe tany domaine provincial izy teo mety tsy niazontsika na nanoratra azy fa izao isaorana ny zanakareo eto zay anniversaire-ny koa moa androany io te andihy miaraka moaoa izy teo va tsy sa hamerina n'ireny tany zay tsy azontsika taloha reny amin'ny alalan'izay ataontsika hoe domaine provincial zay amin'ny vahoaka malagasy. Misy 4 hectare moa izy zay ndre matao ministre zava misy 700 hectare haverina amin'ny vahoaka malagasy. Zay ny eto Mahajanga fa maro io manerana any Madagasikara. Mikasika ny rano dia marina fa mbola tsy voavany atsika eto fa tsy mora ny manao zavatra satria tsy eto rely Tananarivo fa hainareo tsy misy rano zao vao manomboka miverina ny rano ao Tananarivo. Efa tsy nandeha 7 taona 4 taona manomboka miverina izao ao Tananarivo. Dia ahoana moa ny anareo eto tsy tafaverinay io satria tiako fantatrinareo fa 34 000 mètres cubes isan'andro ny famokarana ny filana eto amin'ny kapitananan'ny Mahajanga. Ny rano mivoaka amin'izao anefany 27 000 mètres cubes isan'andro. Zany hoe mbola misy 7 000 mètres cubes mbola tsy ampy. Dia hiezaka ny ao amin'ny ministère-ny rano hanao an'izay forage zay toy ny nataonay tany Diego forage efatra nalefana ihany mahana mavanana n'le olana ara-drano fa izao mahamenatra raha tanàna fa mandroso toa ny Mazenga sy Diego no omena rano amin'ny alalan'ny forage. Vonjomaika fotsiny zany forage zany fa ny projet PAEP zay iarahanay amin'ny Banque mondiale dia ho avy aty amintsika ty tsy ho ela hamahany zany olany rano izany. Manaraka an'izay misy campus universitaire enina atsangana vaovao eto Madagasikara anisany eto Mahajanga. Campus universitaire atokana omena mpianatra eo 5,000 isaky ny faritany. Mpianatra 5,000 isaky ny faritany. Fiaraha-miasa ampiambonantoka mpiara-mombonantoka avy any ivelany fa izao ny olana rehefa tonga teny amin'ny université mbola teneny koa io rapitso zaho eny rapitso rehefa tonga teny big group zay mpiara-miasa aminay mpiara-mombonantoka ikarakaranyio dia fen'olona mipetraka ny tokotanin'ny université tsisy ampitsanganana en'le campus. Hatao aiza zany le campus indesinay miverina? Ino zany atao ino?
dao ary mbola ho hitatsika ao fomba anaovana azy a fa izay anisan'ny antondianay a aty mikasika ny lalana tapitanàna Andriamatoa Vepalina. Efa elaela tatya no miteny azy iny hoe amboariko ny lalana makeny amin'ny université, amboariko ny pavé ao anatin'ny université de tsy haiko telo angamba izay a raha ny fahazahoko resaka oto mbola tsisy asa manomboka mihitsy zany. Andriamatoa minisitra rehefa tsy vitanareo ataonay amin'ny présidence zao a avereno amiko le dossier Andriamatoa Vepalina fa hataonay amin'ny présidence ary tsy ho ela zay lalana zay. Ny mikasika ny décentralisation miezaka zahay a tamin'ny voalohany taona ho niteny hoe ezana ho 420 isan-jatony budget national no lasa any amin'ny faritra sy ny fitsinjaram-pahefana ny STD rehetra any amin'ny faritra satria tiako ampahafantarina ny vahoaka ny Majunga fa mitsika miteny zao a de 3,4 isan-jato ny budget national no miparitaka amin'ireny fitsinjaram-pahefana sy ny STD, service technique de concentré miasa any amin'ny faritra reny. Ampandroso ve zany? Ampandroso atsika ve zany? Ny commune Ray Mandroso a dia fokotany be da be mifangaro ao a fokotany Mandroso. Ny faritra anankiray Mandroso a dia commune Mandroso maromaro no mitambatra manome faritra iray Mandroso. Ary ny firenena raha handroso dia tokony handroso daholo ny faritra ao aminy mba hampandroso azy. Zay ny ilatsika ny fitsinjaram-pahefana. Zahay anatin'ny manao hoe loi de finance rectificative zay halefa any amin'ny assemblée zay raha tsy diso raha tsy efa any a apekarinay lay 3,4 isan-jato dia apekarinay 4,5 isan-jato ny vola aparitaka any amin'ny faritra sy ny STD sy ny CTD rehetra miankina amin'ny ao amin'ny assemblée ny amoakan'izay a farany. Ny bourse Andriamatoa président somary ahitso kely le teninao teo a fa ny bourse dia efa nampiakarina fa tsy mbola hampiakarina. Misy mpianatry université ao sa tsisy? Efa nampiakarina 20 isan-jato ny bourse Andriamatoa filoha. Ary ny équipement efa nampiakarina 1,50 isan-jato ny équipement fa tsy mbola ampiakarina. Fa mitsina kely. Zay a dia misy fantanina moa napetraky ny Andriamatoa Vepalina teo a dia zao no valiko an'iny Andriamatoa Vepalina niasa niraka nampanaovinay a dia nitarika ny fanavaozana zany hoe hitarika ny fifampiresana fikaonandoha-pirenena. Dia eto aho a tsy afaka nilaza hoe zao no mety zao no tsy mety fa zay mety amin'ny vahoaka malagasy no tsy maintsy tanterahanay ao amin'ny fiadidina. Ty tsy mikasika ny faritra Boeny fa mikasika ny faritany Mahajanga. Velominay ny Jenia miaramila. Velominay izy io ary efa tonga ao ny camion avy amin'ny orinasa sinoa anankiray atao hoe Tsingisany. Dia efa tonga ao koa ny engin. Ny engin any amin'ny 5 fa tonga ao Tomasina atolotra ay amin'ny fomba ofisialy amin'ny famelomana ny Jenia miaramila. Dia zao vao tonga reo entanareo a dia asesinay makany Antsiron'ny Mandidy a hanokatra ny lalana makany Mainty Rano. Ho hita eo zay tsy miasa
zareo miteny antsika tsy miasa io lala fa tsy nikitiny zareo firy taona iny ampikitiko ny Jenny miaramila iny mety zay sa tsy mety ngao ary ny amaranako azy a dia mahereza atsika vahoaka fa ny fanavaozana tsy mazy velively ka hoe 7 volana firenena potehiny-jalà tao anatin'ny 40 taona dia haoroko hanao mazy aho a dia tonga dia vita tonga dia lasa mamiratra ny firenena ao anatin'ny 7 volana aza mihainao ny mpamendy fendro nareo fa io tsy faly amin'ny fanavaozana sy asa zay ataontsika zay miezaka miady amin'ny kolikoly teneninareo anay a zay mpiasa-panjakana mbola manao manirikiry io teneno anay misy fomba mety azahoanareo an'izay foana manatona ny lehibe ny faritra izy manana telefôny omeo azy le kolikoly rehefa tsy mampita koa izy a haitsika avao naovana azy manana koa nareo ny solombavam-bahoaka jaonahy be mitaraigna aminy amin'ny resaky kolikoly io tsika raha tsy miamy ny kolikoly io tsy androso zany Madagasikara na ireny maka vola amin'ny sisin-dalana reny anao sao ao satsao reny mitakitaky vola reny anao feo alefaso aminay aty hanaovanay azy ao satsao maka sitraka tompo lahy maka telona tompo vavy